Finaritra tompokolahy makasitraka tompoko vavy. Ny kabary izay nataon'Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina, filoham-pirenena malagasy, nandritry ny fandraisam-pitenenany teo amin'ny tribune ny firenena mikambana amin'ny février faha 7 amby 70 no hitondrany ny fandalinana sy ny fanadihadiantsika amin'izao alina izao. Alohan'ny hiderantsika amin'izay nefa dia tsara raha enoantsika ao anatin'ny 1:30 sekondra izay sombo-kabary izay ahafahantsika indray miditra amin'ny ady-hevitra izay mahaliana momba ity raharaha ity. Comme tous les pays du monde, nous subissons pleinement les impacts inflationnistes de cette crise. Nous sommes convaincus que toute guerre se termine autour d'une table. Le dialogue est la seule voie pour instaurer donc la paix. C'est ainsi que Madagascar réitère son appel au dialogue pour résoudre le conflit, car les conséquences sont planétaires. Elles s'alourdissent de jour en jour et les pays en développement comme le nôtre en sent et en paye les conséquences de cette crise. Ny raharaha ny Ukraine sy Rosia no nitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ny fanehoan-keviny ka nambarana fa na inona mafy na setry ny ady dia tsy maintsy tonga any amina fifampiresahana na dialogue ahafahana mikaroka filaminana. Ny tiantsika resahana eto dia ny amin'ny endriky ny krizy izay nambaran'ny filoham-pirenena ka tsy maintsy vahana amin'ny alalan'ny fifampiresahana. Raha mitodika ny amin'ny zava-misy eran-tany dia efa betsaka tokoa no niantso ny fahatongavan-tsain'ny Rosia mba hametraka ny fitaovam-piadiany ka tsy hiditra amin'ny fandaroana sy fanafiana ary fitsabahana ny fiandrianam-pireneny Ukraine ao anatin'izao ady izao. Izany fihetsika Rosia izany no notakiany ireo fireneny lehibe maneran-tany ny amin'ny firaisan-kina ireo firenena rehetra izay mpikambana ao anatin'ny firenena mpikambana mba hanameloka ny Rosia. Ny fanamelohana dia tokony hitarika fiemorana ho an'ilay firenena izay hiaran'izany fanamelohana izany. Fiantsoana firaisan-kina eran-tany mihitsiny izany ka naparitaka tamin'ireo firenena maro ary niasa ho an'izany ireo vondron'ireo firenena izay mitambatra ao anatin'ny firenena mikambana sy ireo firenena lehibe tahaka ny Amerikana sy ny Frantsay ary ny vondrona tao anatin'ny vondrona Eoropeana. Nisy olo-tena mihitsy tonga teto Madagasikara ary nisy olo-tena izay efa teto Madagasikara ihany koa teo anivon'ireo corps diplomatika dia niresaka tamin'ny fitondram-panjakana malagasy mba hitondra ho an'izay fanamelohana ny Rosia izay. Ao anatin'ny firenena mikambana manko dia zava-dehibe koa ny fanehoana firaisan-kina amin'izay tranga lehibe misy eo eto ambonin'ny tany satria fototra iorenana ny firenena mikambana izany rehetra izany. Saingy tsy nanao izany Madagasikara fa nisafidy ny angina ary tsy momba ny atsy ary tsy momba ny aroa, izany hoe sady tsy niseho ho ny an-dany any Rosia no tsy niseho ho ny an-dany any Ukraine. Iny fihetsika iny koa dia efa nomelohany Macron ary nambarana fa ho sahirana sy ho tsarain'ny tantara ny firenena izay tsy samy teny fa nipetraka tao anatin'izay tsy fomba na ny atsy na ny aroa izay, izany hoe nanao fisabakana ara-diplomatika. Nanahirana io fihetsika Madagasikara io ary tonga tamin'ny fanehoan-kevitra mafy, fanehoan-kevitra masika mihitsy inga Macron nampitanina sy nilaza ny tsy fahampiany ny firaisan-kina sy mety ho fahasairanana ateraky ny fanapahan-kevitra niraisin'ireny firenena sadasada tsy sananameloka ny Rosia ireny ary tsy samy teny na nininangina manoloana ny zava-doza nataon'ny Rosia tamin'ny Ukraine. Ankehitriny nanova langazy vaovao indray Madagasikara ka ny fifampiresahana no nentiny teo anatreha amin'ny firenena mikambana hamahana ny olana eo amin'ny Rosia sy Ukraine. Rosia izay mandrangaranga ny hanapoaka ny bomba nukleary ary anetsika réserviste na miaramila mpiandry manodidina ny 3 hetsy any ho any. Mbola miketrika no zava-doza fanindroany indray izany Rosia satria tsy mora izany bomba nukleary izany. Ary na i Madagasikara lavitra ty ary dia tsy maintsy ho tratra ny rivotra ateraka izany nukleary izany raha tsy mitandrina ary tsy hanana fitaovana hentina hiatrehana izany rivotra nukleary izany. Ka raha miantso ny fifampiresahana
eo anatrehan'ny firenena mikambana ny filoha malagasy de veritsika fa hadevitra ao anatin'lay raha tsy mitombona ihany izany mba tsy ilazana hoe mpaminany tsy masina tanana afa ny ambara ny vavany ary afa nataon'ny tanany. Miantso fifampiresahana izy any amin'ny firenendehibe amin'ny tranga misy ihany fa raha ny zava-misy eto Madagasikara dia tsy mametraka ho adevitra lehibe mihitsiny izany endriky ny fifampiresahana izany. Ny fanjakana raha teo miziriziry fa tsy misy krizy eto Madagasikara, ka rehefa tsy misy ny krizy de heverin'izy ireo fa kotiana tsy misy ihany koa ny fifampiresahana. Mihoatra lavitra ny krizy anefa ny loza amina tambo zay efa ambohitra misy eto Madagasikara ateraky ny fahampitehan'ny firenena amin'ny alalan'ny kolikoly, amin'ny alalan'ny fanondranana rena tsokosoko, amin'ny alalan'ireo skandala sy ireo fanodikodonam-bolam-panjakana maro samihafa. Mihoatra lavitra ny krizy ny loza amina tambo amin'ny alalan'ny tsy fahaiza mitondra sy ny fifanenjehana anaty amin'ireo rafim-panjakana sy ireo olo-panjakana eny amin'ny faritra na anaty gouvernemanta na any amin'ireo toerana samihafa zay samy ahitana tompona andraiki-panjakana manao ny asany avokoa. Mihoatra lavitra ny krizy hoy isika ny loza amina tambo satria manaikitra ary mikiky miandalana zany sy mitondra fahampitehana ho an'ny taranaka mihitsiny. Raha miantso fifampiresahana ny filoha Iany Rajoelina omaly eto Madagasikara nefa tsy tahotra tsy menatra akoriny ny filohan'ny Antoko Araka isika ambasadora malagasy any Maurice milaza fa tsy ilaina zany fikaonan-doha-pirenena izany. Na de efa nilaza sy ny teny ny amin'ny mahazava-dehibe izany aza ny FFKM sy ny vondrona iraisam-pirenena. De zay nilazaintsika hoe hafa ny ambara ny vava ary hafa nataon'ny tanana rehefa eto Madagasikara. Hatraiza ny fahafantaran'ny filoham-pirenena sy ny mpanaradia azy ny mahazava-dehibe ny endriky ny dialoga ary ny rafim-piarahamonina malagasy amin'ny alalan'ny soatoavina napetraka ireo taolo dia nametraka mazava tsara ny fihavanana mira fifampiresahana, fihavanana mira fifanajana ary fihavanana mira zay fifanantonany rehetra indrindrandrindra ho an'izay tsy mitovy hevitra ka azona mitondra fandaminana ho an'ny firenena iray, zay firenena hoarina amin'ny fianakaviana ho an'ny taolo malagasy izany. Raha iny ny hevitra heverin'ny mitondra fa vahaolana any ady any ivelany de mino sy mahatokony rehetra fa tokony ho vahaolana amin'ny olana miseho eto Madagasikara raha teo izany fifampiresahana izany. Andrasana arak'izany ny fahatongavan-tsain'ny filohan'ny repoblika rehefa tonga eto Madagasikara ka amadika ny fomba fitenenany sy ireo mpanohana azy ny amin'ny hilazana mahazava-dehibe ny fifampiresahana tokoa ary hifanantonana manoloana ny zava-misy eto Madagasikara. Efa mandrangarango ny olana ara-pifidianana ary efa miseho ny olana samihafa ateraky ny tsy fahaiza mitantana sy tsy fahaiza mitondra ao anatin'ny rafim-panjakana sy ireo olona no tendreny ny fanjakana. Ary efa miseho lany etseroa ireo endrika fitokonana sy fanoheran-dalàna samihafa zay ataon'ireo olona zay tsy mitovy hevitra amin'ny fitondram-panjakana na fikambanana na orinasa na atoko na vondrona samihafa izany rehetrarehetra izany. Fotoana zao hitodiana amin'izany teny nataon'ny filohan'ny repoblika ny amin'ny fifampiresahana izany mba tsy poahan'ny olana samihafa. Zany zava-misy, zany malaza, makasitraka tompolahy, makatelina tompovavy.